atolotry ny radio feony manio anao indray amin'ity alina ity ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe miaramila anio ny fizarana fahavalo olalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feony mani tantara nosoratany Simon Menjanahary naondray feo Naina Rakotondranaivo tompona andraikitra sy mpanatotosa Simon Menjanahary. Rado azo vangina ve zany izy? Ny zokiko marina. Tena tsy maty ihany ny zokiko. Tena mangy azo mafeny amin'ny hopitaly eny zahay e. Saoly mivavaka ho azy ny tokony ataontsika anaka. Andaosika telo mianaka hivavaka ho azy mba ho velomin'Andriamanitra izy. Setra, malahelo anao dia ho sanatry ve dia ho faty tokoa ianao e? Tsy ino an'izany mbola velo ianao. Andriamanitra mba hampiorery ireo mpitsabo e. Marary ary mama. Marary ary. Tsy diso ny fisainako fa mbola velona ny zokiko. Tsy maty zany izy nefa sanatry ve dia izao ny farany e? Rado mba hoento any amin'ny hopitaly misy azy izay hijery azy na dia masy mahita azy fotsiny azy e. Na Rado aza ny tsy tonga saina mihitsy io e. Mivavaka ho azy sika ry telo mianaka. Mbola tsy azo ale eny. Efa manao zay fomba rehetra melomana azy anereo mpitsabo e. Zanako malalako e. Foko! Marary loatra foko ry mama. Soko ry mama. Soko! Tena malahelo ny fandrava iny mihitsy ary tatabe. Mariny ho faty mihitsy izy raha izao zera bomba mahazo azy izao. Olona anankiray iny ve dia enjehana sy potehana toy izao e? Tena mba tsy rariny kosa. Malahelo azy tokoa ary izy roa nefa tsy misy azontsika atao aloha hatreto satria manana hery hafa manampy azy zalahy manesika azy ireo. Fa dia inona loatra nefa ny raha tsy vita no enjehana toy izao izy. Marina tsy ho fatifatany ny olo-marina. Dia ho sanatry ve dia ho fatindry zalahy tokoa izy e. Aleo mihitsy ny aloha akaina kely hipetraka eto aka. Marary raha nivoaka izany ry izy roa. Tsy ahita olona toy intsony sika sy ty tanànantsika ty nefa tsy misy azontsika atao tsony e. Aoka izay dadabe sao hiteraka aretina ho anao eo indraiko. Ka inona tsony moa mbola tokony hivelomako e. Aza miteny an'izany dadabe. Mbola eto izay mbiravavy hanohy ny asa nataony. Eny nefa rakizy ahoana ny inoko fa mbola iaona amin'ny tovolahy mahafinaritra iny aho indray andro any. Ny andro kanefa efa madiva iletika. Aoka moa izay dadabe ain'Andriamanitra no mametraka izay ahasoany olon-drehetra e. Ka ho aiza izany sika izao e? Ho aiza morom-pela fa tsy ody any an-tanàna. Tena tsy te ody antsony arakizy dadabe tohatra ny ahita ny endriky ny tovolahy iny any raha vao miditra ny tanàna. Te hijanona sy te ahita farandray ny hafarany ary reto dia tsy fantatro intsony izay azony madinika raha izao foana no mitohy.
aleo mihitsy ny aloha niverina mijery antsika sady sambola misafo any tanàny reny miaramila reny. Ka tsy reraka ve aloha nefa tatabe? Efa mba nahazo aina kely aka fandao sady misy fanafody tokony hoaniko koa ao amin'ilay lavabato aho. Andao akiry pela? Ndao are. De tena potika ty lavabatsika ty rakizy, tena tsy vanina, tsy misy ilana azy mihitsy nilay tsy matao atody reny ka. Efa mitady ho sevitra ny azandry tatabe. Zakoaro. Manam-pahaingana ravina amin'io zava-maniry mandady io de tsakotsakoy. Fa ty ve zany no fanafan'ity azoko mangatiry tatabe? Ie, io no izy. Tsy misy olona mahafantatra an'io raha tsika ihany de iny fandrava iny. Efa mangina mihitsy aty ohatry ny reny tsy nisy ady reny. De mety ho voasambotra ve zany fandrava e? Fanakaiza-ky tatabe teo? Fanakaiza vetivety teo tokoa izy. Mahagaga zany Tatabe 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 Meja, io mipetraka mitomany etsy ambany io izy. Fa naninona ky izy zany? Da ho aingana ovonjeny eny sao misy zavatra mahazo azy eny. Aingana ndrie ary tsy le satroka volom-biby nanaovany ve ny atanany tatabe indry pe? Tena izy tokoa iny Iny no midika fa voasambotra izy. Aingana lovonjeo eny izy. Tena voasambotra ny zanako fandrava. Malahelo Allah le roa. Malahelo Allah le roa tatabe tsy no afaka nanampy Allah tsovy. Tena feno rano ny toerana natany tatabe azy. Jereo fa jery indriny eripely raha daholo manodidina. De sanatria ve dia ho voatifitra izy rometsy Matoa feno raha teo dia voatifitra izy. Ity sisa no hitako taminy. Raha mandrika no tratratsika eto. Malahelo mafy azy rakizy inona no ataotsika hanampiana azy Mitsangana aloha teo tatabe ndao sika hipetraka etsy ambody azo etsy aloha. Tsy maintsy hanavitra ny fandrava tsy misy ahasakana ny heriko tsony manomboka eto. Tovolahy mendriky ny avotana izy. Resy teo fa tsy maintsy handresy kosa manomboka eto. Nefa inona no ataotsika aminjena azy ry tatabe? Ka tokony nofantarina aloha izay mitondra zareo azy ne? Zao re zao dia tsy maintsy mamonjy eny amin'ilay toerana mitsanona ny reny fiaramanidina kely reny sika. Ka lasa ny helikoptera nitondra ny zareo ry tatabe Fa tsy ho zakan'iny daholo angery zareo nefa Manaraha avy ao afarinareo roa fa izany dia aloha. Eny ary tatabe Tsy maintsy manao takalon'ainy sika mba ho takalony ny tovolahy mahery fotsika iny. Tena manao asa tsy manjary mihitsy reny namany sereny ry sergent John dia hoany zany zao ny fomba andefasan'ny reto miaramila reto. Ka manina raha mianga miaraka amin'ny fiaramanidina kely io ianareo monsieur le ministre. Izay manaraka fara amin'ny camion mitondra anay. Ka mbola misy mission tokony vitaiko anery sy alohan'ny ivilenako an'ny betroky Tsy aleo veloha tompoko manaraka andry zareo ianao. Fa inona ny tiany sy ambara amin'izany fa toatsy azy koa Ka tsy dalo araky ny averantsika azy mantsy ny voasambotra sy voatifitra fa miaramila sady vitany hoe miaramila tsotra fa nisandreo miaramila na vita be tamin'ny fampandritany taty miteny an'sy ary zany fa tsy anjarako zany. Tsy minisy sy ny fiarovam-pirenena akory ka miaramila kely toreny no anahiran-doha. Tena tsy naposiko indray zany tenao zany tompoko. Vonjony ka menareo fa anaingy zay Anysika mifanazava bebe koa amin'ny lehibenareo. Fa inona koa ary ty orana mirotsaka mainandro ty. Hafahafa ty miverena aloha nareo aingane. Tena manalika koa rangaha ty. Eo zay roany.
izao ary miverina indray tia minorana mainandro fa izy ary tia olona manao akanjo biby ty marina tsy fa izy indray tia ny olom-biby manatona ty iny a fa tsy efa voatifitra tarisy sy netiny zareo any anga iny no mbola miverina ty indray e avy de firo iny e firo e marina lalaitra vary ty fa inona re ty lozy ty e andraso hoe ahirana tsara ny voamaso fijerevako an'ity olona ty kambana vesa nitsangam-pivela sady ilay olona voatifitra tary tena lozy ty marina ty firy andro zalahy olany eo fotsiny balanareo tsy ahavoa akory reny na olaninareo amiko daholy azo ny balany aminareo any ajanony fa iresaka sika lozy ty marina zao aho vao mino ilay voalazany sergent sy kapitainy afiso hoe mahery eo tokoa ny olona ty aza matahotra fa tsy hamonanareo akory na dia azoko atao azy zany ka inona ary notadiavinao fa azavinony zahay e tsy mpamono olona toanareo akory zahay sotra ny zavatra angatahako aminareo aizy fandrava eny aiza ny nanaovanareo azy tena tsy hainay zany tompoko marina zany e tsy fantatra mihitsy zany olona antaninao anay zany zaho ary no izy raiso titena ety amiko ty raha marina fa tsy mahalala azy mihitsy ianareo tena marina tompoko reo namanay no nanenjika izany olona lazainao zany angamba fa tsy zahay e ka raiso ary ty e ao ary rery tompoko fa ho raisiko ay to nivalitra bibilava be tena bibilava ty saison vonjeo ay avy de asiko amin'ity vasiko ty io a anjavina fotsiny balanao ry tovolahy asa manandrana fahafatesany asaiko fatipatoranyio biby io ianareo raha tsy milaza ny marina ary tsy amelany raha tsy ritra ny raha aminareo ka re tompoko ka aizy ary fandrave voasamy sisy tompoko ary efa nentina ny an-tananarivo omeo ary numero an'izay olona nitondra azy any ka tsy tadidinay re tompoko omeo any numero an'ilay hoe sergent ary fa ahoana koa ary nafantaran'izany anaran'ny sergent zany fiza marina ary ty olony ty midika fitsahalasalana be zao fahanginana zao ka mialatsiny ara hibaiko biby io ihinana anareo ka re tompoko aza atao an'izany zay e ao fa omenay ianao ka malaky ary ianao eny re tompoko tena io miresaka amin'izareo io dadabe malaky ripela ka nataony ahoana zany natafajanona ny zareo teo e ndry ve dia mbola manontany herin'ny dadabe foana e sofa tongonareo roa aiza ilay telefônina fampiasan'ny fandrava iny andefasana SMS ty dadabe a sofa tavela tany aminao tsirimeza angana ary soratro zao afatra zao dia alefaso amitelarana telefôny ty tsy miazo miala eto tsika raha tsy misy valy no afatra alefatsika io eto ty any andefasako azy e ao alory mama velominy saoly a misy ranomanitra ve any aminao eny anaka jereo aingana ao amin'ny fitoeranentanao e tena mampalahelo loatra reto zanako reto ry avisoa malahelo anjanako ahy na zany aza entsika mbavaka zay rehetra miseho fa aza mbola kivy aloha kapitaine rado nanahoana ianao andeha hijery azy any amin'ny hopitaly aloha ahy ity ary ao aloha asiako amin'ity ny tanany sy ny tongony dia asio kely koa eo amin'ny oriny saoly a mifoaza tao ry anako te ilazo anareo mianatahy eto fa re mamy fa mama eny anaka ay setra mbola tsabony amin'ny hopitaly izy ony nanahoana aloha ndry e avy eto amiko eto aloha miankiny izany zandriko izany misaotra kiry lisy a mihaino andry ahy mivavao any setra mivavao azy sika mba atodro zao favoazana mahazo azy zao izy marina izany ry saoly a
miara-mivavaka ho azy tokoa sika ary tsy hitsahatra raha tsy sitrana izy. Misy SMS tonga zany sergent ao ijerevako azy. Fa inona ny SMS ao kapiteny no hafahafa be anao? Tsy mampino a. Fa ahoana? Ka SMS avy amin'le hoe fandravandray eny ety e. Fa ahoana hono? Ao aloha fa hovakiako e. Sergent Rado avereno aty aminay setra. Tsy dahalo akory izy ka ataonareo azalamy toy ireny. Izy velona sy salama ary matanjaka tsara toy ny saranay tamina nefa no ilainay. Raha tsy zany dia tazonay aty ireo namanareo dia io minisitra sy inona hoe sy ireo miaramila tarian'le namanareo atao hoe John. Raha tsy zany dia avoa izy ireo namanareo voalazako ireo ary miomana fa hiakatra haka ny mahery fona io any izahay. Ary izay mahazo azy any dia hampiarinay aminareo koa. Maratra izy dia maratra nareo, maty izy dia ho faty koa ianareo. Lazao izany koa le miaramila vavy namanareo fandrava. Tena maizina amiko ny tany aman-danitra. Fa inona daholo zany ry Rado a? Rado, maninona tsy miteny ianao e? Vaky ny lohako. Tena le olona anankiray namany ty mandefa SMS ty. Ka inona nefa no ifandraisany amin'ny setra amin'izany? Eno a, fa olona izy e. Ary maninona no hoe averina any amin'ny sareo izy? Tena tsy mazava amiko mihitsy izao ka. Ka maninona ho raha manatina lehibe nareo mihitsy nareo amin'izao zava-miseho izao e? Very tena very a sergent a. Tsy hitako tsony izay atao. Zao a. Oka aloha tony tsara nareo telo mianana. Fa izy io fandravio e. Sady angamo tsy hitanareo tany io. Sarotra be sady tsy takatra ny saina mihitsy izany saoly a. Oka aloha andeha hijery azy. Tsy fantatra izay fiovan'ny-javatra any. Rado a, tena samy anina amiko ve ianao fa tsy fananinao tokoa ny tifiranao any setra? Haiko ny ao an-tsainao ry lisy a. Nefa tsoroko ary sahako no manangana ny tanako havanana ianianako aminao fa tsy sitrapoko izao. Fa volombelona amin'izany kosa ary lisy a. Aza mieritreritra zavatra hafa ianao. Ny rahantsika mivavaka araka ny tenao teo aloha izao dia izay ahasalama azy sy ampiverina ny ainy. Mon colonel. Ay tafaverina reo mianadahy. Manao nisy telo mianakao. Maniry ny mba hijery azy aty amin'ny hopitaly izy mon colonel. Ka tsy manaiky ny amangina azy mihitsy ange ny dokotera mpitsabo e. Fa inona nefa zany no tena mbola tsy mahatafaverina ny ainy? Nahazo ny faritra sarotra ny balantiferansay azy. Akoatr'izany araky ny fantan'ny dokotera azy dia toa misy loatra marobe mihitsy ny tenany. Vokatry ny adiny fanaovany tamin'ireo dahalo zany mon colonel. Fa izao e. Misy zavatra ohatran'ny manjavozavo amiko mihitsy ty raharaha ty fa tsy afeniko aminareo mianadahy. Na zay mianadahy ne vao nahara ireo SMS sy nandinika ny fihetsika ry zareo taminay. Tamin'ireny niverenanay voalohany ireny mon colonel dia ohatry ny resy lahatra ihany fa tsy dahalo ireo nasaina ny enjehanay ireo. Vao mainka koa moa nanamafy an'izany nahasamborana azy iny. Sady misy zavatra tena manahirana be mihitsy koa ny ty mon colonel e. Zavatra manahirana inona indray zany sergent? Aleo asaiko ianao mihitsy no amaky an'ity SMS ty. Ao ary hoe inona tsara hoe? De gaga zahay mon colonel. Zavatra tsy napozina isy mihitsy zao. Zava-doza nge zany e. Minisitra atao takalonaina. Akoatr'izany reo miaramila antsika. Efa tena sangy mihoatra ny loha kosa zao a. Tsisy anaiky an'izao mihitsy a. Manahirana be ty mon colonel. Aleo mihitsy ny sika no ifampiraharaha amin'ny zareo. Tsisy ifampiraharaha amin'izay dahalo kosa aloha eto e. Na inona hitranka? Ka eo am-pelantanana anenina matsika mon colonel e. Tsia rehefa tsia dia tsia. Mazava aminareo. Izao ihany a dia anao tatrany amin'ny sy ny folo alin-dahy. Oka aloha mba ho tondro kely ianao mon colonel.
sergent Rado loha dia tsoroko aminao fa ny fahitako izao zava-misy izao dia na anao dahalo mihitsy io sergent setra io nandritra izay taona tsy natana azy izay. Ary izao ny pirofo. Voalohany, izy no voasambotrareo. Faharoa, tia olona lazaina fa hoe fandrava manao samitazy amintsika ity. Nefa dia sahako ny milaza aminao mon colonel, fa tsy ahavitan'izany raha isetra. Ny fijerinareo tsy fijeriko. Dia mba asefa mandinika lavidavitra ny saina kapiteny. Izao no izy. Tsy maintsy atodika aina tsy midaholo ny rehetra navotanan'ireo olontsika ireo, indrindra fa ny minisitra. Dia tsoroko aminao tompoko fa vao maika hiteraka olana goavana sarotra be izany, hiafara amin'ny mety ho fahafatesan'ireo namantsika ireo mihitsy aza. Ka omeo ary izay sosikhevitrareo. Raha ohatra ny aloha mon colonel dia izay amelomana aingana ny setra ihany no hitako vahaolana. Inona no vahaolana amin'izany kapiteny? Roa ny vahaolana azo atao. Voalohany dia ny mifampiraraha amin'ny zareo sika araka ny voalazan'ny sergent Rado teo, ny mba tsy hamonoany azy ireo aloha. Ampanantenaina izy ireo fa raha mifanaraka dia avozitritsika setra ary averina any. Faharoa, ilaina ihany koa ny havelomany aingana lalàna an'io atao hoe fandrava io. Tena marina izany tenin'ny kapiteny izany mon colonel. Ny fahalalàna io atao hoe fandrava io ihany ny tena vahaolana. Ka izy ity tsy fantatra hoe ho velona na ho faty. Nefa dia araka ny teniny eo amin'ilay SMS hoe maty fandrava hoy izy ireo dia maty koa reto olona reto. Velona izy dia velona koa zareo. Tena manamerda mihitsy izany fa misy telefonina maneno aloha Tena ilay numéro nandefa SMS ty miantso ty Zany ve? Karaiso ary. Meno anao tompoko. Sergent Rado. Ino tompoko? Iza no miantso azafady? Mampalahelo any toe-tsainsery tovolahy. Asaina mamitahiraka sy feno fandrika ary feno famonoan'olona nareo. Tsy mazava amiko ny tianao ambara tompoko. Ary raha mba azonao lazaina ry ny anaranao. Izaho miresaka amin'izay izao ny rainala, nitaiza sy namelombelona iny olona ny samborinareo iny. Olo-marina iny, nefa dia sahanareo ny mitady hamono azy. Raha tsy mahadiso asa ianareo ve no mitazona ny namanay? Ie, tazominay tokoa izy ireo satria manao zavatra mamoafady sy mamitaka ny vahoaka. Raha mba azonao menary izy ireo mba hiresaka amiko kely vetivety re tompoko. Zaho no izy tovolahy, matokisa anareo fa tsy hikitika na dia toy ny loham-panjaitra ny ain'izy ireo zahay. Sarobidy aminay loatra nefa iny tovolahy samborinareo iny, ka antoko ny fampitsoranay sy ny fahaveloman'ny reto namanareo reto, ny fahavelomany sy ny famerenanareo azy atria afovoanay. Eny tsy afenina aminao fa naratra mafy tokoa izy ary mbola eo ampamelomana azy zahay amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo mpitsabo manokana. Nefa raha mba azo atao re tompoko mba te hiaino ny feon'ilay lehibe anay zahay. Eny ary, tandremo nefa fa mbola averiko aminao indray tovolahy fa anenenanareo ary tsy ho zakanareo ny valiny raha sanatria ka misy fiovanjavatra tsy araka ny eritreretanay azy any. Andraso ary aloha fa hiera amin'ilay lehibe anay ary raha avelany resaka aminareo lehibe anao io. Eny ary tompoko. Tena mialatsiny ary tovolahy fa entotra loatra ilay fandrava lehibe anay. Tsy hahen'ny feoan'ireo olona ireo mihitsy noho nareo raha tsy maheno ny feoan'ilay olona ny samborinareo iny zahay. Fandrava hoe tompoko? Fa inona ny mahataitanao amin'izany anarana hoe fandrava izany? Ka mba omeo re hiresaka amiko izy. Sarotra be zany, tsoroko aminao fa tsy te hiresaka, eny tsy te hiaino ny feoan'olona mpampijaly vahoaka toanareo mihitsy izy. Tena miangavy re tompoko. Tsy ahazo azy mihitsy ianao ary tsarovy anefa fa indray andro any mbola hiaona aminy ianao. Mandiny lalina sy fakafakao tsara vao manaiky alefa hanao asa toy ireny nareo tovolahy. Lazao zany ihany koa ilay miaramila vavy namanao iny. Ary raha mbola ampijaly madinika sy hamono ny mantra toy izao nareo dia aza mieritreritra hahita izany fandrava izany fa
hanahirana anareo izany. Tena tapaka marina. Ary oatra feon'ny olona tidange izany endriko izany e. Ka io mihitsy anie mon kolonela ny voalaza fa mpikarakara ny odigasin'izany fandrafy izany e. Vao maika miditra milavaka teritsika, miamaizina sy sarotra mihitsy ty. Ahoana nefa setrao e? Mbola tsy misy rezultat azo lazana aloha hatreto e. Mila alasadala mihitsy izy ty mon kolonela. Ka inona aloha ny tiany olazaina amin'ireny hoe asa mamoa fady, aza manaiky ampanaovina hiraka feno fandrika toy ireny. Ka izany mihitsy ny tena manahirana ny saiko e. De inona izany no atao fa mandeha ny fotoana? Tena very ny saiko e. Tsy maintsy hanao tatitra mihitsy aloha za e. Aleo miresaka amin'ireo lehibe ianao mon kolonela de hita eo izay ataondry zareo. Izay mihitsy no mety e. Ka inona moa izany no atao eto fa andao aloha sika hamonjy fidiana aloha e. Izany ary setra tsy azo vanginako. Ndao ariko. De inona re izany no atao e? Ka ny tena tsy azoko anie dia hoe inona ny ifandraisan'izany olona izany setra. Raha ny resaka farany nataony olona io tamiko dia nilaza izy fa izy no nikolokolo sy namelombelona ny setra. Tena misaotra azy. Inona ny tokony hisaorana ny olona toy izany ry mama? Tsy mitovy kosa anie ny tanjontsika rado e. Satria ny anay dia izay nikarakara sy nanao izay hahavelo azy dia ankasitrahanay daholo. Fa ny anareo kosa mitady izany olona izany nareo samborina lalàna ny marina. Ka tsy misy maizina tokony handresy ny mazava kosa ane. Na ity lazaina fa hoe fandrafy ty aza amiko na olon-dratsy io na dahalo. Rehefa izy no nanavitra ny zokiko dia tiako izany. Mitady hivadika resaka hafa indray izany resantsika izany e. Marina kosa anie izany teny saolo izany ry rado e. Amin'ny mahazokony azy dia izay havelomany ka hiverenany ato tokantrano ny maika aminay. Tena lay olona indray ty. Olona iza? Le hoe rainaly. Ka raisoaingana ary. Mihaino anao aho tompoko. Enao indray io a. Kivy miresaka amiko nga ianao ry tovolahy. Tsy hoe izany ka. Tianareo tavela ty aminay ve reto namanareo reto e? Mba ty hiresaka amin'ireo fianakavian'iny olona ny samborinareo iny zahay. Azo atao ve mba makany amin'izy ireo mba omenay azy ty telefoninao ty resahanay aminy. Ka ato amin'ny zareo mihitsy ny ane zazao e. Vao maika tsara. Raha azo atao ary mba ampitao amin'le hoe Saolo zandry ny telefoniny. Eny ary tompoko. Ity ny fa te hiresaka aminao izy ry Saoly a. Hiresaka amiko? Malaky moa fa inona ary ty atahoranao ty? Miaino anao aho tompoko. Saoly ve io? Eny tompoko. Raha azonao atao ny misitaka kely mba tsy hoen'izay olona ao nresatrika dia atao izany. Eny ary fa amonjy ato amin'ny efitrano koa e. Asainy misitaka hony a. Mandeha ana ary. Miaino anao ary aho tompoko. Tsy misy maheno mihitsy izao resantsika mianaka izao a. Eny tompoko. Zaho ary no izy anaka. Alefaso amin'ity larana telefony ity ny larana ahafahako mifandray aminao. Tsy te hiantso io tovolahy io intsony zahay. Ianareo mianaka ny tiana ifandraisana. Ka tsy hanahirana be ve izany tompoko? Tsy nisy nanahirana sy mafy taminay akoatry ny samborana ny zokinao io. Tsy misy dikany aminay izay tsy resaka na hiantso ny tovolahy iny. Ambony aminay ny fahaveloman'io tovolahy ny samborina io ka hifanampy sika amin'ny fomba rehetra havelomany. Aza diny mandefa zao dia zao io laharana ahafahantsika mifandray io. Dia miantso anareo mianaka izay anio alina amin'ny sivora sasany tsy diso. Ao kanefa mba tsy hisy aheno na hafantatra fa mifampiantso sika. Azonao ve zany e? Mazava tsara amiko tompoko. Sao dia miahy andray ary
tovolahy iny raha ela loatra ny resantsika ka ho tapahako dia alefaso zao ny numero anao. Izay ary fa veloma anaka. Miandry ah. Dia tapaka tokoa. Manofy ary ve aty sa tena tsy nampoiziko. Aleo zao ihany angamba dia alefako le numero. Mbola misy crédit varety telefona ny rato ty. Lasa loha jerena. Io fa misy ny Airtel. Aleo avy dia alefako e. 033 01 zay. Iny fa lasa. Ary andraso aloha jerena sao tavelato ka. Tsy misy ka. Zay, aloha iverina amin'izay ah. Tamana. Dia nanahoana hono akiry Saoly a? Tsy dia niresaka firy izy fa nilaza fotsiny hoe fantany daholo ny vizintsika. Za sy mama dia ndry. Dia nilazainy koa hoe namany setra hono rado sy kapitainy Avisoa. Zany ve no nanirahany anao hialanay? Ka zay no resaka itaoko. Tena mbola izy indray ty a. Allô? Tsy maninona raha tezotra amiko ianao, fa manomboka anio koa dia tsy hahenony feoko tsony ianao raha tsy tanteraka ao ny fifalarantsika. Ka tsy miakina amiko kosa ane zany tompoko. Raha tsy nanaiky ny niverina tatisy dia tsy nisy zao zavatra rehetra miseho zao. Nefa niverina ihany se satria sady azo volabe no dia ilaza fa mahavita iraka. Farany nandeko izy somba mahafaty ny namanay iny. Amin'izay lasa niseny fofombadiny. Mba tsy mitombona koa ne zany teninao zany tompoko. Tapahako ty fa rehefa sitrana ka afaka miteny izy dia antso ny sea. Fa ahoana hono ny rado a? Tena tezitra amiko izy. Fa misy inona no lasa maloka be toy izao ianao? Tena hiteraka zavatra sarotra ho aty nahazo any setry ty. Tena manameloko mihitsy io anty io nefa. Zao rado a. Rehefa madio ny sainao dia ampy izay. Tena tsy hitako tsony izay atao e. Marina tena ho lasa dala mihitsy ny raha ampy toy izao. Aza miteny toy izany kosa ianao rado a. Mbola eto izay telo mianaka vonona ifanampy aminao. Ny mahalasa ny saiko sy ny mahavela araka izy dia ny zanako a. Mba manahoana izy any izay. Tena te ahita azy mafy azy zany. Marina moa. Zao e. Mandehana aloha modinareo roa. Sady efa miamaizina ihany koa ny andro. Ka maninona moa raha misakafo aty aloha nareo e? Aleo mihitsy aloha mba hakaina kosa rado ry mama. Dia mifampiantso eo ihany sika rapitso. Marina ki zany a. Sady na izao etany izao aza sao marairay ndraika. Andao sika hody rado a. Ndao ary. Dia veloma ary aloha nareo mianaka. Ho hita eo ihany izay atao. Salama re anako. Andao ary ateriko eny ambavahady nareo mitsammy. Mbola be vazivazy ihany nefa jereo tia mahazo. Ka izany mihitsy ny tokony tsikinako. Tsy haindringa le teny hoe mitsikina dia ao anatin'ny mafy aza. Marina ki zany ry Saoly a. Izay fa velomindry. Iany ary velominareo dia mangatsiatsiary rado a. Lalina wari tumpo Andriamanitro ny mitanisa ny fitiavanao no tsimbininao ry tompo izany fantrako ka lalina wai ny fitiavanao. Fa misy ina ny velokira toy izao ny zanako e. Ainy mama ve zay iry zay aloha e. Ianao aza zaza vao firy taona io ka mahay an'izany. Ka raha ary aloha zany iry zany e. Ao anatiny no misy ny afatra. Ao ary miara-misy sika mianaka. Iny ary isa 2 3. Lalina wai ry tompo Andriamanitro ny mitanisa ny fitiavanao no tsimbininao ry tompo izany fantrako ka lalina wai ny fitiavanao. Tompo fa misy inona aloha no miran'izany ianao e.
hainao ve aloha nefa ny afatra tiany ny hiriny ampitaina? Indry anako. Rehefa vita ty tantarantsika ty dia atolotro anao io iry mama. Ka lazao ary moa ny antony tonga anao hira azy teo e. Izany hoe atolotra ho azy zany. Zao ary mipetraha aloha mama ny setra sy mama ny saoly. Mahazaho toerana tsara fa ilaza zava-baovao anao azy zao. Inona re ty ataony kiala kely ty e? Sao de ho lasa ary ty indri? Tsy ho lasa zany ary mama fa mama ve maninona e? Ilaza tsy ambaratelo aminao ka alohan'ny ilasako azy ary de inonao moa ity setry ty? Fa lasa dala ve kiala saoly ty e? Tsy lasa dala zany aho a. Ka ahoana ary? Valio aloha ny teniko e. Inonao moa lay atao hoe setra e? Le voatifitra tany atsimo ka miditra eny amin'ny hopitaly hatramin'izao. Zanako rery saoly a. Fa lazao aloha izay tiandry ho lazaina fa azalany indry fotoana eto fotsiny ahy e. Zanakao. Ka raha zanakao tokoa ary izy dia miangavy anao nangana ny tananao ankavanana fa tsy hamoakana amin'izana amin'izy izay zavatra ho lazaiko anao eto. Tena lasa dala mariny ty zanako ty. Miangavy anao anangana ny tananao ankavanana raha mama fa mandeha ny fotoana. Ao ary zay mety zay. Raha ho teny tompoko azafady. Mianina ary kiala saoly fa tsy ilaza izay ambaranao amiko na amin'iza na amin'iza. Eny fa na dia amin'ny lisy aza. Ie, ampidino amin'izay ary fa eniko ny teninao raha mama. Ny mikasika ny lisy kosa mbola ho dinihana na azo itokisana izy na tsy. Ka lazao amin'izay ary tena mandriraka mihitsy ty ataonao tiry saoly a. Mba misanga ny mama fotsiny ahy e. Ohatra ny dekivy be ery zany mama zany. Zao mama. Eny menanao ao anaka. Dia atao matotra ny resaka fa tsy misangisangy tsony a. Eny hoa. Hitanao le nasain'le olona hoe mistady kely teo iny. Eny anaka. Nasainy nalefany amin'ny laharan'ny telefonako. Ahafany mifandray amintsika mianaka hony. Dia nilaza izy fa hiantso antsika izy anio alina amin'ny sivy sasany. Zany ve anaka? Ie. Ka sao mba hanahirana antsika mianaka nify zany. Zahay ary neny mama. Inona moa no tokony hanahirana antsika amin'izany? Amiko kosa ary mama, izay ahasalaman'io zokiko io no tanjoko. Ka hono ahy e. Ie. Inona zany no lazaintsika amin'ny rado sy lisy? Ie. Fa tandremy fa zany mihitsy no nahatonga ny sitaka kely teo iny a. Ary tena nampitandremy mihitsy ihany tsy teny an'izany amin'ny rado. Dia nafin'izao amin'ny lisy koa zany tsika. Mbola ho teo any mikasika ny lisy ry mama. Fa olona manahoana no fahenonao azy? Efa somary lehibe ihany aloha ny fahenoko azy. Efa dadabe mihitsy raha ny feony. Dia iantso antsika zany izy anaka. Ka izany no nolazainy tamiko a. Ary efa nalefako any amin'ny numeroko. Ny atahorako any anaka dia somba lazain'olona fa miredsika mikomba amin'izany olona izany tsika mianaka. Aleo aloha ho iteo izay ambarany amintsika mianaka ry mama. Eny ary manahy ihany amantsy sao dia mba manana ho afinoana. Efa misivy sasany alina anie zao anaka. Nefa mbola tsy miantso ihany ty olona lazainao. Ka aleo andrasany. Mba manana faharetana ry mama. Sady efa nodiko tsara daholo ny trano sao misy miaina. Ka iandry tsy misy eto zany sika mianaka ko. Io tokoa ary fa niantso izy. Ka mba te hiaino izay lazainy ako. Fa ho teneniko ary izy dia miara-miaino sika mianaka. Eny ary. Allo. Manahoana ianao anaka? Salama tsara tompoko. Tonga amin'ilay fotoana nolazaiko taminao aho ka manome toky avy ianao fa tsy misy miaino ankoatranao. Za sy ny mamako rery. Sa tsy mety? Tsy maninona raha ny reninao ka. Ay, ka azonay mianaka tao zany miaino miaraka ny resaka hifanaovantsika? Tsy maninona. Eny ary fa miaino anao ary zay e. Mikasika ny inzokonao iny ny tiako resahana aminao. Eny tompoko. Lava be, tsy vita amin'ny telefona ny fanazavako mikasika azy,
fa izao no tiako ambara. Ie. Dia izy tanteraka ny filaza fa maty izy nandritry ny herintaona tsy nahatanareo azy izay. Velona soamantsara tokoa izy, saingy nanana olana tsy nahafahany nody. Izay telo mianaka izany hoe misy zaravavy anankiroa miaraka amiko no nanavitra azy. Izany ve tompoko? Ary niangavy azy ny hijanona aloha mba tsy ho mora amin'ireo namany namono azy. Ieny tompoko. Nanaiky izy ary nitoetra teto aminay hatramin'izay. Nanampy anay foana nefa izy ary nanao izay ampilamina ny tany taty aminay na dia fa lasa niverina azy ireo namany. Vitany tokoa izany ary nanomboka milamindamin-dratsy ankehitriny ny tanànanay. Misy anefa amin'ireo olona ambony amin'izao fitondrana izao no mitiatsaka ny ainy satria manelingelina azy ireo. Ka izany nahatonga ireny fanendrehana azy indro taty aminay ireny, dia izao ny afara tamin'ny fisamborana azy izao. Izany ve tompoko? Malahelo azy mafy zahay satria olo-marina fa tsy dahalo izany izy. Fantatro fa miady mafy amin'ny fahafatesana izy ankehitriny. Te hanavitra azy anaka nefa. Nefa ahoana tompoko? Mitenena fa miaino anao izahay e. Mila ny fanampiana avy aminao satria tsy vitanay izany raha tsy misy olona afaka hiara-asa aminay. Ka izany no tena hiatsoko anao. Afaka ampiatrano anay ve nareo e? Tena tsy misy fandavana re izany tompoko. Zokiko ane iny e. Zarako aza misy anao hanavitra azy. Ho sarotra nefa izany asa hiandry anao izany ka vonina ve aloha ianao e? Vonina tompoko. Eny ary izaho ary niangaviako anao voalohany. Jereo raha misy sariny ao aminareo ao. Sarin-drery fa tsy miaraka amin'olona. Dia apetraho eo amin'ilay toerany fipetrahany rehefa miala sasatra eo an-tokotany iny izy. Finosy lamba miloko mena dia asio jiro mirehatra anankiray. Tokony ho amin'ny 2 ora sy 5 tolakandro io ah. Dia amin'ny oviana nefa izany. Satria maika ny amonjena azy. Ka raha ampity ihany dia atao izany. Ieny ary izao alin'izao ihany ah dia hijery an'izay sary tadiavinao izay. Aoka nefa tsy hisy olona hafantatra mihitsy izay nampanaoviko anao na dia iray aza. Ka hono ah tompoko raha sendra misy olona ato an-trano dia ahoana? Aza ampahafantarina azy izay nataonao fa ento any an-trano any izy miresaka aminareo. Dia hono ah atao inona ka io sary io? Anjarako ny maka azy eo fa aza matahotra ianao raha sendra mahita na mandre amandalo. Ivery ho toy ny tsy misy izay renao. Ieny ary tompoko. Zay ary fa tanterao izay ampanaoviko anao mba ho fanavotantsika io afantsika miady mafy io. Tandremo e, aoka ho tsy ambaratery-triko izao ary averiko indray amin'ny 2 sy 5 tolakandro rahampitso ah. Ieny ary tompoko. Fahagagano izany ry mama. Io ve izany ilay antavoalaza hoe manana hery miafina nanavitra azy anaka? Mbola tsy fantatra aloha ry mama fa tena miaiky an'ilay olona ry mama. Ilay nijery tato an-trano iny. Engany anaka. Fa ny tena tsy azoko koa dia ity izy milaza fa andalo hakan'io sary io. Efa eto an-drenivohitra anie izany izy e. Izany hoe nanaraka taty aoriana izany izy? Asa angamba. Aleo mihitsy izao dia hojereko aloha ilay sary ka. Malakilaky ary ianao e. Dia mividy ireny labozia lehibe ireny sika rahampitso dia ilay lamba miloko mena araka ny nahafarany teo. Ka ohatry ny ahoana hono ny irisa olona alehibean'izany a? Izay tokoa izao no adino. Atao izay ahasarona ny sariny fotsiny angamba ry mama. Ka mandehana aloha jereo ilay sary fa za avy dia amboatra ny fandrintsika mianaka e.
tia ahoany ty izy roa isakafo aty amintsika mianaka ty ry Saoly a? Sady izay hoe misy zava-dehibe olazainy amintsika hono. Ny andro anefa ty efa miraika amby 10 ora atoandro. Zaho e. Mino anao a? Efa navokako ao tokotany le latabatra kely iny. Dia nasiako boky maromaro ihany koa aho. Dia mba ohatrany hoe mba nipetraka teo aho zany. Dia le rideau lavabe iny koa nahandoko ao. Indray zany mba ohatrany hoe nahatsika fotsiny. Dia nataoko takonao ny sary sy ny labozia. Ka ny fomba metrahana azy ao ahoana? Rehefa miray mody mivoaka kely dia hitako foana ary mamy izay fika ho tenenina. Dia ianao kosa amin'izay fotoan'izay mampiresaka azy roa. Somba tratra eo e. Ka efa ataoko vonona mialoha ny sary mama. Dia mandrehitra ny labozia fotsiny aho sisa. Tsy misy atahorana izany e. Ezahana mody atao taratara fotsiny ny sakafo. Eo amin'ny rairay latsaka eo ohatra no misakafo sika. Eny ary tandremo ary so groupe ianao ka tsy taitra mama fa fanavotana ny ainjoko koa ane io e. Andao ange raha hijery azy vetivety mamy. Andao ary Zao dia ahoana? Mety zao ka tena mety. Ka andao ary aloha hikarakara amin'izay sika mianaka fa efa ho avy izay izy roa. Andao ary fa nanasa lamba anganareo mianaka no hitako miany rideau lavabe. Eno a? Tsy nisy atao hono ny zandrinao ry Lisy dia nanasa io rideau io a? Ka maninona moa raha eto tokotany eto tsika no iresaka sady ohatrany efa navoaka ny Saoly eo ny latabatra. Zao mba mahazo hafananako. Fa mangatsika nga ianao? Ohatra ny tady ho voan'ny tazo mihitsy ny ahazaniko. Ka vao maika ane hitombo ny tazonao raha amin'ny tanin'andro indray ianao e. Aleo avy misakafo aloha dia mivoaka eny sika e. Dia eny no atao ny resaka sa ahoana? Eno akiry Saoly. Sady avy aloha mihitsy ho vita ny sakafo vao miresaka sika e. Efa miraina izao ry Saoly e. Mbola tsy vita ihany ve ny sakafonao zao? Efa vonona fa hiantso anareo mihitsy aho io koa. Andao ary mandrosoa amin'izay. Ndray fa inona kity sakafo be dia be ty ry Saoly a? Ka araka ny hafatra azonay avy any amin'ny rado ane dia tena resaka lehibe sady goavana mihitsy no ataontsika androany e. Sa ahoana rado? Marina izany ka. Na izany aza ve dia ohatry ny olona vahiny indray ny fandraisanareo anaiko. Ao ary moa avy dia mahazo toa fa tsy maninona izany io fa tsy zaranareo koa aza ve. Ao aloha hivavaka sika. Amin'ny anarandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Zay. Avy dia mihinanana telo mianaka fa andeha niditra vady vetivety aso misy olona miditra ka. Dia ireo bokinao eo ambony latabatra ireo koa nge tokony ampidirina ny Saoly a? Ay, tena marina izany. Ary aleo ateriko malaky eny amin'izay reto. Mba tsy dia mandrivotra loatra. Sady aleo asiana an'ity eto dia mba tsy maty io labozia io. Zay. Dia eto kosa no asiana ny sary. Ary aleo amin'izay akatona ny vavahady. Nefa aiza no hidirany raha mihidy ny vavahady? Avelao eo rangaha. Iza ny olona hiditra eo fa mba fika ny alako fotsiny iny. Reto boky reto no aleo ampidiriko. Zay. Mety io e. Aleo hiverina any amin'izy telo mianaka amin'izay a. Dia nanahoana hono mitsiron'ny laoka ry Risy rado a? Ay e, tena matsiro be. Efa mahay mahandro mihitsy ndrika. Sady tena ny laoka tiako mihitsy ny nandrahoandry. Aiza moa dia hoe mahay fa mba manao izay tianareo e. Raha tsy mandalo maka izao sary eo ngamby ilay olona izay mahandra-pahavita ny sakafo dia ahoa. Ary toa lasa nandrivotra vetivety teo ny andro. Inona koa ary izany?
eno a ary tena tafiotra mihitsiny a. Ka leo mihitsy aloha akatoko ny varavarankely ka fa inona tokoa ary ty rivotra be ty. Malaky ianao fa vonjeo anky anao fa somenjery vilia io e. Tena mafy be zany fitsokan'izany a. Maty mama! Fa inona daholo zany? Aizaka andro maina be dia isy varatra milatsaka. Avy mipetra eto akaiketo aloha ny zanako e. Malakilaky, avy eto ny zanako. Fa inona ary zany e? Tena matahotra ary mama. Fa tsy manino io e. Avy eto zay. Ary taonjanona ny rivotra. Mba mahagaga koa zany a. Fa inona ary ty zava-miseho mainandro ty? Mampatsiahy ihany herin'ilay olona nanao akanjom-biby niady taminay tany atsimo ty fisehoan-javatra ty. Ahoana hoe rado? Fa tsy hoe isetra ve no nolazainao fa nanao io akanjo hodim-biby io e? Tsy nolazaiko anareo telo mianaka fa misy olona anankiray ihany koa manao io akanjo hodim-biby io. Tsy misy hanavahana azy amin'ny setra ary zany no nahatonga anay nitifitra satria noheverinay fa izy io. Dia mainandro toy izao koa ve no misehony izany? Ka zany lazaiko zany e. Vetivety eo dia avy ny orana ary fotoana fiaorinana io dia misy varatra milatsaka. Tena mahagaga zany. Ao aloha ny sakafo fa efa tony ny rivotra e. Ka inona tsony ry mama ny sakafo hiditra amin'izao aza aloha tsy mahina ntsony e. Na za koa aza tena nanaitra kosa ny ilay zavatra teo iny. Manahirana aloha izy ty e. Andraso aloha fa i kapitaina Iavosoa ty miantso ty. Manao ao ny kapitaina? Aiza ianao zao? Aty amin'ry Saoly zay sy lisy. Ka mandeha naingana aty amin'ny camp fa misy ilainanao maika aty. Zao ve? Eny e, zao de zao. Zay a. Fa inona koa re e? Mandeha ana aloha kia. Vonjeo ny asa dia miandry anao aty rehefa vita izay ataonao any a. Fa tsy miasa angamondry. Ka irado mihitsy anie no niangavy ambaty asa e. Aleo ary loha andeha fa miverina aty ary hariva rehefa milamina izay any. Ao maloha mihinana kely. Ampy zay. Zay fa ilozako vetivety nareo. Andao akiry Saoly aterintsika eny ambavahady vetivety izy a. Andao ary. Fa tsy maheno fofona vanja ve nareo roa e? Ie, zako aloha tena maheno e. Fa inona tokoa aloha zany fofona mahery vaika be zany e. Ary to fa inona mataitra indriry Saoly a? Ny vony vavahady ry lisy a. Tena fofona ohatran'izany mihitsy ny eny hoe ny tao aoriana ny varatra ny latsaka tany aminay tany atsimo e. Mahagaga mihitsy zany. Zay fa aleo andeha rehefa avy eo zany e. Eny ary e. Andao aky hiditra fa eo ndry ny lasa saina eo. Fa misy inona e? Anka. Andao hiditra fa ohatry ny lasa saina amin'izany fofona izany fotsiny a. Lisy a. Inona ary ty? Fa misy inona ry Saoly a? Ka ohatry ny maika anie zany latabatra izany e. Andao hoe jerena ry Saoly. Ary tena nilatsaka teto mihitsy zany ve ny varatra? Ary tena trobaka ny eto afovoany a. Nefa ny latabatra tsy may. Tena misy zavatra hafa mihitsy ty ry Saoly ka marina e. Ka inona nefa ny mba eritreretindry e? Le nilazainy rado teoko. Zany olona manao akanjom-biby nanavotra ny setra zany. Zay vao mazava amiko. Mety mivaratra ny latsaka iny zany no lazain'ilay olona hoe andalo haka n'ilay sariny setra ty. Satria tena teo amin'ilay toerana nametrahako ny sary sy ny labozia mihitsy ty trobaka ty. Miverina matetika anie zany fahanginandry zany ry Saoly. Lasa saina fotsiny aho amin'izao zava-misy zao e. Fa inona re ny mahavariana nareo roa eo e? Malaky nareo fa mangatsiaka nge ny sakafonareo? Ka misy zavatra hafahafa mihitsy eto ry mama. Fa inona e? Jerenao fa trobaka io latabatra io. Sady hita hoe may nefa tsy izy manontolo. Dia tsy heninao ve zany fofona vandy zany ry mama? Fa inona tokoa re ty ry zanako e? Andao hiditra fa eto sika ny samy very hevitra eto fotsiny. Tena hafahafa mihitsy ty. Dia mety misy fandraisany amin'izany olona manana herina navitra ny setra zany mihitsy angamby tika. Ka inona nefa ny fandraisan'izany amintsika e? Asa aloha e. Mahay rany ny olona ry mama e. Andao aloha tsika hiditra fa tsy loazantsika miady hevitra eto fotsiny.
na mpiantsanareo manada fa tena misy zavatra hafahafa be mihitsy any keo tany amin'ny hôpitaly a. Fa inona no niseho tany mon kolonel? Ino ka voalazandreo miaramila ny andra ny sergent setra tany fa nisy tafio-drivotra be niditra ny hôpitaly ary fotoana fitaorana io dia nisy varatra ny revitra nefa tsy hita hoe taiza ny anjerany. Tena misy fandraisany tamin'ilay zava-niseho tany amin'ny Saoly mihitsy ny tia. Ary ohatran'ny lasa saina be eny ianao zany Rado e? Mahatsiaro ny zava-nisy tany ety moaka. Fa izao ry izy mianada. Eny tompoko. Ny tena nahavarianandreo miaramila nge dia toa hoe nietsika sergent setra nandritra io rivotra io ary taorian'ilay vatra nefa dia niverina tamin'ilay izy tsy natsiaro tena zafa misy ange zany lazaiko aminareo mianada zany fa tsy sangisangy a. Dia inona no mety ho dikan'izany Rado? Manomboka miakatra sy mitsapatsika ty andrenivohitra izy zany lay rangahy daindra izany. Ka inona ary no tokony atao e? Dia ahoana ihany koa ny kasikaroana amatsika any atsimo? Izay lay nolazaiko tao aminao mon kolonel. Aleo amin'ny fampiraharaha amin'ny zareo sika. Sergent Rado a, ka olona tsy hita maso ve fampiraharaha any e? Izay fomba atao amitsorana an'ireo takalonainantsika izao no tokony atao? Andraso aloha fa misy SMS tonga indray ty ato amiko ty. Miandry ny fanapahan-kevitrareo zahay hatramin'ny rahampitso. Inona ny fanapahan-kevitra andrasana amintsika e? Izao aleo mihitsy mandefa iraka ansika dia manao izay fomba iresahana amin'ny zareo. Tena mampisionieriny mihitsy ny ty olona ty fa ono a? Eny tompoko. Aiza moa le olona atao hoe kely malaza naka taminareo? Efa nalefanody izy tompoko. Tena nahirany ty. Andao mihitsy aloha sika araka any amin'ny hôpitaly dia any ho hita izay ho atao. Tena mety izay mon kolonel. Ndao ary. Mieza. Endry tatabe? Avy aty vetivety aloha ianao. Miaino anao ary ahy. Efa azontsika ny sarin'ny fandrava ka misy siraka tsy maintsy ataonao. Tenendry ry tatabe fa vonona aho e. Tsy maintsy miakatra any Antananarivo ianao zao alina zao. Mitondry reto fanafody reto omena azy. Dia ono ary tatabe? Dia ahoana nefa no ahitako ny misy azy? Antsoko any telefonina indray ilay zandriny dia any ianao no mivantana. Eny ary, vonona tatabe a? Fa izaho tandremo nefa tsy ho hitan'ilay tovolahy iny mihitsy ianao. Maty daholo ny tetika raha toa ka hitany ianao. Dia ahoana ny ataoko rehefa tonga any ary tatabe? Izao no ataonao. Misy fanafody atao izay amendrahana azy. Na ilay zandriny ka tokony azo mitavany. Sy ny lamba irakofany fa tsy ny hoditavany mihitsy Ie. Rehefa vitanareo izay dia miantso anareo hivavaka ho azy. Fa izaho kosa hiantso ny averiny avy aty hiverina ho aminy. Mila atao haingana izany fa matory ela loatra izy ka sao tsy tafafohy intsony. Omany ary ny fanafody fa vonona e. Antsoy ary pela dia manatitra anao hatreny Manasadalana izy. Omany ireo planina kifafanareo roa. Ny anao somary ataovy matanjatanjaka fa lavidavitra ny lalanao. Miomana ary fa misivy alina izao ianao no manainga fa izaho hanomana ny fanafody. Dia ahoana nefa ireo olona ireo tatabe? Zahay espela miresaka amin'izareo fa omany ny tianao e. Eny ary e.
iraka sarotra ny ery ty no ataoko any fa tsy safiaitololona akory e. Zany hoe mba hiakatra reny vohitra ery ty ny mpamisa tambanivohitra. Fa tandremo fa tsy mitovy ny aty sy ny any a. Sao voadona ny fiarako dio ty, tsy mbola te andemina ty zahay a. Efa misy latsaka zao a. Efa vonona ve ny ropilalako fafany ty e. Vonona? Mandra-panisako tery de lasika. Andrasono. Fa inona indray ry kala ratsy ty a. Apio aloha menaka n'ity sao maneny an-dalana ka traingo eny ty zay voaloza e. Ao ary de atao vangany e. Zay sady malama sy mangirangirana tsara zao. Tandremo ny tanàna mandra-piveriko ry kala ratsy ty a. Matikisy ty e. Ao ary fa vono ty. Isa, roa, telo. Miaramila ry kala lina. Mama, miantso indray le olona. Karaha iso aingana ary. Miaino anao tompoko. Efa voarahako anaka ny sary, tsy natahotra velonareo e. Ka nanona andalovanao azany e, tsy henonay e. Mbola betsaka tokoa ny zavatra tsy takatrareo e. Sendra teo am-pisakafoanana nareo naniraka fotaka kastany a. Fotaka hoe tompoko? Varatra no atao hoe fotaka rikala kely a. Iny varatra mainandro iny ve zany tompoko? Ie, iraka avy ety amiko, naka ny sary iny, ka izaho e, mbola isy andro iaonanao amiko, dia hazava aminao ny zavatra rehetra, fa ny fanavotana io zokonao io aloha ny mbola ady mafy hatramin'izao. Eny tompoko, mbola misy iraka tianao ampanaovina ve? Mbola misy tokoa, ka izaho, isy zazavavy anankiray vo avy any zao alina zao. Mety ho maraindrainy eo izy no tonga any aminareo. Ka ahoana no mety ahitany ety aminay tompoko? Andraso eo an-davaranganareo eo izy amin'ny telo maraina fa efa natondroko azy io tranonareo io. Fa ahoana no nahitanao ny tranonay? Iny sary napetraka ao iny nahitako azy. Ay, ka olona manahoana ary inona no akanjo anaovany? Tsy ho hitanao izay akanjo anaovany satria mbola maizina ny andro, fa izy famantarana ahalalànao fa tonga eo aminareo izy. Aza matahotra ianao rehefa mahita azy. Efa nilazako azy fa Saolo no anaranao. Eny ary tompoko. Fa izao, izy no anazava aminao ny zavatra ataonareo rehefa mionareo roa. Eny ary. Efa niainga tamin'ny 6 alina teo izy a. Ka izany ve tsy amin'ny oviana vao tonga aty? Andraso eo fotsiny izy fa tsy maintsy tonga any izy. Eny ary tompoko. Zay fa mandra-piantsondray e. Ahoana hony? Tena tsy mazava sy hafahafa amiko mihitsy ty ry mama. Fa ahoana hony nefy? Zazavavy ho avy hony aty amintsika raha-pitso maraina. Tokotokony ho amin'ny 3 eo. Amin'ny 3? Eny e. De asainy andrasantsika mianaka eo an-davarangana. Ka tsy mbola alina be ve zany anaka? Eny a. De nolazainy anefa niainga tamin'ny 7 teo hony izy e. Tamin'ny 7 alina? Ie. Tsy azoko. Sao mba tsy ara-dalàna ary ty olona miresaka amintsika ety ry Saoly a. Ka tsy ara-dalàna ve de ho afaka naniraka varatra akilay sary tao? Inona hoe anaka? Varatra? Eno a. Iny varatra ny revitra ny keo atoandro iny. Izy io no naniraka naka an'le sary. De efa ny aminy sary amin'izao. Tena mpivaha mihitsy ty anaka.
Marina moa efa misevy sasany zao ry mama. Andao aloha tory dia asiana revay amin'ny roso sasany alina mba ahatra tsara antsika amin'ny 3 maraina izay. Ndao ary. Telo latsaka kely zao. Aza mamelona jiro aloha fa sao misy mitazana avy any lavitra eny sika ka aiza ihany ary izay fiara. Nefa vao lavitra ny dia hita mitaratra ety amintsika ny jiro e. Efa latsaka 10 minitra ny amin'ny 3. Mama, tena ohatran'ny matahotra ka. Tsy feona kazo vorondolo ve zany amintsika zany, marina. Jesoa, ampio zahay. Aza velanao taotra zahay e. Fampio amin'ny herinao. Mama, ohatran'ny misy aloka mandehandeha io ivelan'ny vavahady. Aza mampatahotra amondry e. Tena mpamosavy mihitsy io ry mama. Tena Gajo. Bavoy fa vahiny amin'ny lavitra. Oay fa vahiny amin'ny lavitra. Inona hoe zany lazainy zany Saoly? Inona hoe zany? Tena mpamosavy io. Aza miteny aloha mama. Dia aleo eto amin'ny tongo-davarangana eto. Ary azakatona ny varavarana. Avy dia hidirantsika raha misaoty tamboho eo io a. Aiza nareo tompotrano e. Fa iza re io. Saoly. Mama. Voay fa vahiny amin'ny lavitra. Tô miantso anao ny izany alako. Tena mahafantatra ny anarako izy mama. Voay atre matomisery Saoly a. Voay e. Zany vahiny avy ety araka nambarany tatabe rainale. Voay Saoly a. Tena tsy mampino ry mama. Mpamosavy ve zany no nolazainy ho vahiny ety? Andriamanitra. Voay Saoly a. Sao misy mahatratelo ka loza. Zany a lampy amin'ny fanafotana sokonao e. Andao hitina movavahady sika ny mama fa izy ngambo io a. Andraso ary aloha velomiko ny jiro e. Andraso aloha e. Andao ry mama. Moramora sao mianjera mipotry. Ka ajanony mihitsy aloha zany feonao hafahafa zany fa ho voainay ary ianao e. Tsy afaka zao e. Tena tsy afaka zao raha tsy voasasany menaka isorako a. Ozy tia marina ry mama. Tsy loza zany reka rehefa avitra ny zanako a. Marina. Andao ary ara hidiny eny sika. Mekanjo boridana. Jesous Marie Josefa. Mangina ry mama fa sao dia misy maheno eto a. Tsika Mampantso ihany anareto Andao ary. Marina mafy tena mbola tsy nahita ohatr'izao mihitsy. Alatsiny reto Andao fa omeko an'ireto akanjoko aloha ianao rehefa avy manao dosy. Mandroso ary ianao e. Dia izay re tompoko niraka nampanaovinay.
Ty ianao Romeja, zaza vavy tsara tarehy bikaina, vaventy lava volo, marina mahafatifaty e. Nefa dia manao izao asana mpamosavy izao ve hoy ianao? Tsy vidiny ho anay izao tompoko. Rehefa milamina moa ity raharaha ity dia mbola ho azavaiko aminareo ihany ny antony. Ay ve ka misy zazavavy tsara tarehy toy izao any ambanivohitra any? Asa dia hatsaraina toy izany ry tompoko. Tena tsy mba napoziko ianao mihitsy ny aliny anaka. Toy izao ihany koa no nifankatainay tamin'ny fandravana dahinao ry madomosely Saoly. Fandrava hoe? Eny, izy izany? Isetra zokinao e. Fa maninona no antsoinareo hoe fandrava izy? Tsy anjarako ny ilazan'izany aminareo fa na izy tenany na i dadabe Rainala rehefa miaona ianareo. Toy izy ary loha anaka ny teninao teo a. Toy iny nahitanareo ahy teo iny no nahitako azy voalohany. Nisy maromaro izay fa roa vavy ihany izay no nahita azy. Saika hitolona sy hamono azy zahay satria no heverinay fa dahalo izy. Nefa rehefa nifona sy notomany izy hoe resy le tsy alary setra, dia teo no nahafantaranay azy fa ilay miaramila nanavitra anay io. Dia nanao izay fomba nanavotanay azy zahay. Izany tsy nahafaty azy ihany koa. Ianareo ve izany no nanavitra azy Romeja? Ie, tamin'ilay fotoana nisy niady nataondry zareo ka nahamay niala sy nahafaty ireo namany iny. Afa nandositra izy ary mbola nenjen'ireo dahalo saika ho vonoiny mihitsy aza. Fa sendranay izy dia mba avitra e. Misaotra indrindra ry anako. Tena misaotra. Avitra ihany ny zanako. Efa namoy fo mihitsy izy ahy e. Natao daholo izao rehetrarehetra izao. Izay ilazana fa hoe maty izy. Ay mbola velona tany ihany ilay tokako. Aok'izay ry mama. Aok'izay. Izao ny porofo fa tsy mitombina daholo ny ahiatsika rehetra. Ny adity mbola miandry antsika izao dia ny fomba navotana ny ainy. Ka izany indrindra ny tompoko nahatongavako aty e. Efa nilazainy dadabe daholo ny tokony atao. Ay. Tsy andrela nefa sika satria nilaza dadabe fa raha matory ela loatra amin'izao mahazo azy izao izy dia atahorana ny ainy. Izany very Romeja. Anio ihany sika dia hijery izay toerana misy azy ka anjaraka ity vovim-panafody ity amin'ny tavany mba hahafahan'ny dadabe mifandray amin'ny avelony. Avelony? Fa niala tao amin'ny vatany io avelony io ary tafajanona any amin'ilay toerana nahavoatifitra azy. Antsoiny dadabe io ka averina ao amin'ny vatany izay tsy mihetsy hatramin'izao. Anako, fonjero e zanako e. Ka i mama kosa aloha mandehana mamonjy any anefitra fa tareto ane sika e. Ay, izy ty miantso ty. Dadabe ve? Ie, izy indrindra. Andraso a. Ieny tompoko. Efa tonga Romeja, izany no anarany. Ieny tompoko. Ary adiniko tokoa. Ka izao e, omeo akely ary izy. Ieny ary dadabe a. Ty hony aky Romeja fa irisaka amindry izy. Miainao a dadabe? Tokony ho zao atoandro zao ihany no afaka anaovanareo fanafody io. Nefa ireo namany araky ny antso tonga aty amiko efa miambina azy ao. Dia ahoana ry dadabe? Antsay vantsony io zazavavy io ilay olona vadiny dia miresaka nareo. Mahalala anao io mpiambina io ka tsy ho tafiditra ao nareo. Tsy maninona? Asay tonga eo fotsiny aloha izy fa izaho anao izay mpiampiteny azy raha mitady sy ahatana tsiambaratelo izy. Aza ela fa mandeha ny fotoana e. Eny ary. Ahoana hono Romeja? Ireo namantany atsimo no miandry an'ny fandrava ka saina antsony izany vadiny izany dia aty miresaka sika satria sarotra be raha izy no ao fa mahafantatra ary zareo. Ilisy izany. Izay izany le vadiny namany fandrava. Ie, tena tsy mahavantana mihitsy aloha ity hoe fandrava ity e. Ka nazaza ne fa misy dikany matoa izany no anarany. Ka tsy aleo antsona fatary sika. Ay, aleo ary fa antsoko vetivety izy e. Allo? Manahoana Lisy? Salama tsara kia fa nareo mianaka no manahoana? Ie, salama tsara izay fa raha afaka makaty an-trano moa indry izao dia tongava aingana fa misy zavatra tena hitadiavako andrimaika e. Fa makasika n'inona ki? Mahakasika ny setra. Fa maninona izy?
Inona nefa ny mahataitra andry e? Tsy tokony ho taitra amin'izany ndry fa malakilaky fotsiny, miankina amindry ny havelomany. Ao fa hieran'ny ato am-piasana ary dia zao ihany dia ho avy. Ok. Ho avy izy? Ie, zao dia zao ihany hono izy dia hiera amin'ny any am-piasany. Tsara izany. Iny mialana iny izy. Tsy aleo aloha ve miafina atao ambadika ato ianao dia hita eo ihany izay atao rehefa avy eo. Ka maninona moa raha manatrika eo izy? Angao fantany. Eny e, mety ho mariny ihany izany amin'izay dia mba tsy lava ny resaka. Izay hitanareo fa mety atao fa za vonona foana amin'izay atao e. Fa inona ny fiovana misy eo amin'ny setra ry Saoly no dodoribe ny antson-dria? Petra aloha ndry fa inona ary ty tahitaitra ty? Manao ahoana aloha ianao anaka? Salama tsara ary mama, fa ity andro ataonareo mianaka ity mihitsy ny tena tsy azoko. Zao aloha ry Lisy, misy olona mpahafantarina andria aloha. Eno ohatry ny vahiny tokoa izy eo. Meja no anarany, vahiny avy any lavitra izy fa tonga omaly. Ay, izy kosa kiry meja no Lisy fofombadin'ny zokiko izy taloha fa lasa vadin'ilay namany atao hoe raty kosa izy ankehitriny. Dia faly mahafantatra anao re tompoko. Misaotra kia, toraka izany koa ka azafady aloha misy ifandraisany amin'ny antso nataondry amiko ve ny nahatongavany? Ie, tena misy mihitsy. Fa ny saika anontaniako andry aloha ny hoe ahoana? Fa mba aiza rado amin'izao oro izao? Raty diso aloha dia ohatra ny izy kapitena Yavson miandry any setrany androany. Tsy misy namany fa izy mianadarery. Zay indray aloha ny tsy haiko. Ty zazavavy ty izany nandefasan'ny dadabe ny avelon'ny fandrava-tsy ho vadin'izany rato izany. Tsotra sady tsara tarehy kosa aloha izy. Fa somary tazana kely eny amin'ny endriny ihany ny harerahana vokatry ny adi-tsainy. Toy izany koa ity Saoly ity. Tsotra, maresaka, manan'endrika izy. Ka inona nefa izany ry Saoly no hitadiavan-dria? Ka mikasika ny fahasalaman'ny setra tokoa no ny antsoko andry e. Andao mihitsy aloha hiditra atao trano fandraisam-bahiny dia any sika no miresaka sao misy olona miditra ka manahirana ka. Andao ariko. Ay ve izany nahazo any setra tany? Misaotra betsaka kiry meja. Na dia izao asika vao miona dia fifaliana lehibe ho any fa henoko fa ianao anisan'ny nanavitra n'iny olon-tiako iny. Tsy misy tokony isaorana re izany mademoiselle. Ny fanavotana ihany koa no nanavotana azy. Fantatrao tsara izany rado sy ilay hoe kapitaina. Ie, haiko tsara zareo satria efa nifanarika kaiky dia kaiky tokoa zahay. Ary izany nilazany dadabe fa fantany ara vao hitany. Eny ary karazany zavatra voalazanareo roa izany nge dia tsy tokony handrela intsony sika. Ka izany mihitsy anie ny antsoina andry e. Ka inona ary no ataoko e? Vonina. Araka ny voalazako taminareo teo dia tsy maintsy atao izay ahatongavan'ity vovom-panafody ity haingana amin'ny tavan'ny fandrava mba hahafahan'ny dadabe mifandray amin'io avelony io. Fa isetra ve izany no atao hoe fandravy? Eny e. Izy no natsondro zareo an'io anaran'io. Fa tsy mety manazava izay antony nahatonga izany kosa meja. Fa na ho ny setra na le dadabe no afaka milaza ny antony. Ka tokony handeha amin'izay ny isika sao tary satria misy fotoana enjena matsy rehefa hiantso avelo toy izao dadabe. Dia aleo ary sika telo mirahavavy no miaraka makeny.
dia isika sindry manao izay ampiresahana azy roa moa meja miditra mandraraka an'ilay vovom-panafody. Ka somary tokony hanafinendrika kosa ny endry medy. Dia amin'ny fomba ahoana nefa ry Lisy a? Maninona raha amboarina vetivety ny volony dia ampanaovina makiazy koa izy. Sady ataoko angamba fa mety amin'ny daholo ny fitafiako ato dia ampanaovina azy. Andao aingana araiky amboarina vetivety ny volondria. Tsy azoko le hoe volo amboarina. Aza matahotra ianao fa raha vana fotsiny io randrana eo aminao dia atao toy izao volonay roa vavy izao e. Ndao ary sao mbola ho ela nefa izany ka taransika. Aza matahotra fa tsy ela izany ka Lisy ny tonga dia amboatra ny volonao fa izaho kosa tonga dia jery ny pataloha sy ny akanjo anaovanao. Ndao ary dia malakilaky ihany sika. Ka maninona mory saolo raha tonga dia atsondry raha dia mba miandry antsika any izy. Ie, ao fantsoko izy fa tena mety izay e. Andao ary akiry meja. Fa izy io zazavavy miaraka aminareo io? Kozinana io rato a, fa somary avy any ambanivohitra izy, mba maniry ny ahitany setra hony. Ary aizy kapiteny Avosoa? Somary nivoaka kely izy fa efa hatramin'ny alina izy no niambina tatiako. Ka maninona moa raha hijery azy vetivety aloha izay? Nefa raha araka ny lalàna dia tsy mahazo mihoatry ny roa ny olona afaka mitsidika azy sady tsy mijanona ela. Dia ahoana izany? Mandehana ary aloha nareo roa no miditra voalohany fa aleo za hiandry. Tsy maninona? Mandehana fa izy anemba mandalo fotsiny no aty e. Afaka mijery indray amin'ny manaraka na rehefa avy mijery nareo. Ka malaky ary fa sao tratra ny dokotera eo. Dray raha zoky eo. Tsy azo itomanina ato a. Fandrava. Tonga eto navitra anao. Iraka dadabe. Aza matahotra fa tsy ho ela anao dia hifoha amin'ny torimasonao. Aleo aloha sokafiko moramora ny tavoahangy misy an'ilay vovom-panafody. Zay. Dia mody anakaiky eto amin'ity tanany misy zavatra ity a. Tsy afaka makeny ianao a. Aza mikitikitika mihitsy akiry meja. Fa hono ary rato. Ahoana izay? Avy vetivety moa ianao e. Tandremo mademoiselle so mikitika zavatra hafa eo ianao ka anahirana. Anavitra azy no ataoko ry raton-doza fa tsy tahaka anao amono azy akory. Amin'izao zareo miresaka izao no andrarahako azy. Zay. Aleo ataoko tandrify tsara ny tavany. Io fa vita ngamba ny zavatra nataony meja. Andao amin'izay kisika hivoaka fa vao mba hijery azy ihany koa Lisy a. Tena mbola tsy misy fiovana mihitsy ane izany raha izao fahitako azy izao rato e. Tena tsy afenina anao fa milina ny mbola mamelona azy hatramin'izao e. So ihany aloha fa tsy taty mama. Marina e. Ka izany no tsy hamelan'ny dokotera hijerenareo azy anie. Nanahoana kiry Saoly? Mampalahelo kiry Lisy a. Tena mampalahelo ny mahita azy. Tsy vitako ny hijery azy fandroany. Tena marina e. Ka andao aloha raha hijery azy ianao e. Fa tena tsy fantany ianao o. Somary nandinika ihany izy fa tsy nampoiziny. Nefa ve vitanao tsara ny zavatra nataonao? Ie, vita ka. Tena misaotra kiry meja. Misaotra betsaka. Ka andao amin'izay ary sika monjy vidiana. Misaotra betsaka rado a. Dia inona moa izany? Ny inona e? Dia tsy raikitra tsony ve izany ilay zava-dehibe saika ambaranareo roa anay sy mama? Oka hiandro fotoana kely. Efa tokony ho fantatrareo koa ny izany e. Toy ny reny resantsika talohany nandehanako tany atsimo reny. Ok ary, misakafo any aminay Lisy anio atoandro a? Tsy maninona fa za koa anie mety tsy afaka hody e. Mandra-peo ary ianao ry rado a.
Vita ve ny zavatra nataonareo telo? Vita soamantsara ary mama. Fa ohatra ny jerijery teo amin'ny setra nge rado e. Hitany angamba ny vovom-panafody. Eny e, vita soamantsara aloha iny fa ianao ry meja no tena isaorana. Marina izany. Tsy ho adinonay mandrakizay ny soa vitanao tamin'io havana io. Tao misaotra foana nareo, nefa fitiavanay azy no anton'izao. Na vita be ho anay eny io fandrava io e. Dadabe ty miantso ty. Allo, manahoana ianao dadabe? Salama tsara ho anaka. Mino hafa vitanareo ny hiraka nampanaoviko anareo. Efa tonga mandritona aty amiko ny avelony. Ka izaho anio tolakandro amin'ny 4 rehefa mitolaka iny ny andro de midia ao an-trano ianareo efa mianaka ka manandrata vavaka ho azy. Mangatamina mba avelany izay rehetra tsy nety nataony ary mba ho fangatana ny ahasalama azy. Mandritra izany kosa zaspela ilay zazavavy anankiray namanay andeha ho any amin'ilay toerana nahalavo azy ka hanao ny fomba analana ny avelony teo ary amerina azy any amin'io vatany mbola matory io. Eny tompoko. Raha finoany izao vavaka sy fomba malagasy ataontsika izao hanampy ireo mpitsabo avelona azy. Eny, misaotra indrindra dadabe. Zay ary fa mampamangy amin'ireo rehetra ao, indrindra iny zanako lasany iny. Eny ary dadabe de mirary sokoa anareo mianaka any mba ahavidy izay atao. Ahoana hono mademoiselle? Amin'ny 4 io ny androany io mihidy ao an-trano ivavaka isika fa izy zany pela izy zany pela zany kosa amonjy any amin'ny toerana nahalavo any setra hanao ny fomba nalana ny avelony tao ka amerenana azy aty amin'ny vatany setra. Malahelo azy mianaka azy zany tompoko. Hitako ery izy mianaka manavajava iny alabe mangina sy mampatahotra iny. Meja, raha tena misy tokoa ny fitiavan-drian'ny setra dia aleo sika hifantoka amin'ny fivavahana izay nampanaoviny dadabe. Tsofi rano izy ireo, aza raha nalahelo sao tsy vitany izay ataony ihany. Zany eny ary tompoko. Teny raty ty miantso ty. Allo. Vaovao mahafaly no ambarako aminareo e. Vaovao mahafaly inona rado Manomboka mahatsiaro setra e. Zany ve? Fa inona hoe Kiry Saoly? Manomboka mahatsiaro ny setra. Andriamanitro, misaotra anao zay. De manao ahoana nefa izy rado? Nanomboka tamin'ny 5 mahery kely teo no nahatsiaro izy. Efa mietsika ny tanany sy ny tongony fa ny masony mbola tsy miratra. Tsara zany. Misaotra anao nampahalala e. Izay ihany aloha fa ento ambavaka e. Ie, mama. Inona re zany anako? Misaotra an'Andriamanitra tsika ry mama fa manomboka mahatsiaro ny setra. Zany ve? Misaotra azy tokoa tsika anaka. Fa indrindra anao ry Meja. Mifanampy ny herintsika e. Zahay manao izay fomba malagasy fa ianareo kosa nivavaka tamin-janahary. Tena marina izany teninao izany ry Meja. Allo mihitsy aloha mba hividy sakafo iarahantsika fa tena feno hafaliana loatra izany foko izany ka. Na dia izany aza tokony hanohy ny vavaka ho azy ihany sika e. Eny e, marina tokoa aloha niny mam'izay fa io fa miantso ihany koa dadabe. Allo dadabe? Totoso izay nataontsika anaka. Tafaverina ny keo any aminy avelony. Efa nahazo filazanany amin'izany nareo. Ie, efa niantso teo tokoa rato ry dadabe
Le namanay fa efa nanomboka natsiary tokoa ny setra. Tohizo ny vavaka ho azy, ny dingana manaraka dia tsy maintsy amerenandry zareo azy ety amiko. Ahoana hoe tompoko? Mbola marefo loatra ny tenany, ary mety hitarika fahasembanana ho azy zany raha tsy malaky voatsabo izy. Ka izany no tsy maintsy amerenana azy ety amiko aloha tsaboana. Dia ahoana izany tompoko? Tsy mba azo atao ve dadabe raha mba aty aminay ihany izy no tsaboanao a? Raha voaveanareo tsara fa tsy misy mahazo miditra aho jery azy afa-tsy nareo efatra mianaka dia mety e. Ao fa mba hoezanay re tompoko, aleo mba izay no atao e. Diny io tsara aloha e, dia mifampiantso eo ihany sika. Sao hanimba zavatra izay efa atao hoe efa mihatsara ihany izy mantsy dia sao hanimba zavatra indray e. Eny ary tompoko. Veloma ary ianao dia toy izany koa ianareo ireo fianakavianao ao. Ao ka tazona ty ambaratelo tsara nareo a. Matokisa ianao dadabe dia misaotra betsaka. Fa inona hono aky? Miteny ndraiky izy fa tsy maintsy averina ny aminy io ny setra. Fa maninona e? Mbola tsy fantatrareo tokoa izany ery ananany dadabe izany a. Fa tena mahery tokoa ve aloha izany dadabe izany Romeja? Eny e, sarotra ny ilazako azy aminareo. Ohatra hoe mandanga mantsy a, fa satonany fotsiny reny efa hitanareo reny e. Tena tsy mampino Rolisy io. Dia gaga fotsiny aky a. Ka ina ho izany nefa raha nresaka anareo teo e? Raha mahatazona tsy ambaratelo isika dia aty amintsika no hipetraka setra, ary aty izy no tsaboana. Fa ahoana nefa no anekendreo namany an'izany? Izay tokoa a. Ka araka ny resaka ny fanaovan'izy telo mianaka talohan'izao nandehanako izao anie dia avelan'deha hono ilay miaramila voatazona no takalo ny fandefasana ny fandrava. Tena sarotra be ne izany Romeja. Sady risika be koa nge izany. Olona ohatr'izany ve dia anao kitohitohy e? Miandry izay fomba nantana azy fotsiny sika e. Fa tsy azoko ary Meja, maninona ny tsy miakatra aty izany olona izany? Raha mbola mampiasa ny hery ananana izy dia tsy maintsy ihany no mipetrakako. Ay, tsy ampoizinareo mihitsy izy rehefa miona aminareo. Dia miandry izany sikako. Tsy ho ela dia antso antsika izy ilaza izay fomba ahafahany fandrafa mody ety an-trano. Tena tsy androko mihitsy raka izy izay ahitako an'izay zanako izay a. Fa mila mitandrina tokoa ne isika e. Fa ny mahalasa ny saiko akiry Saoly dia... Ahoana ondry? Dia inona no ataontsika raha fantatry Rado sy kapiteny Avosoa izao? Tsy hitako akiza irarahinana izany a. Izay anavotana ny hainy setra ihany aloha izao ny tanjona. Eny e, marina ihany aloha ny andria amin'ny lafiny iray. Pela! Ahoana izay ry dadabe? Efa voaray daholo ve reo basy noetiny oranga io akoatry ny an'ireo miaramila? Eny ry dadabe a, sady efa fantatra daholo ireo olona saika amin'ireo basy ireo ne. Rehefa natao anie ry dadabe mifamotom-pitorana azy dia aina many daholo ry radona sy ry dadamangy. Zany ve anaka? Mbola izy ihany koa ne no mpamatsy vola sy fitaovan'ireo dahalo ireo e. Zany ary moa anaka. Isika efa mba misasatra mandritry ny firy taona nefa dia ireo milaza fa lehibe sy mpitondro indray ity no fanetry be ny firenena. Fa izao koa neny tsy fantatrao ry dadabe. Eny anaka. Rehefa niresaka tamin'ireo miaramila sasan'ireo aho dia ay fantatry io rangala izay nafa hoe minisitra io fa hisetra ny ady ka nahafaty an'ireo radona sy ny namany. Dia izany nahatonga azy nakatia nitarika ireo miaramila ireo ary ny tanjony dia ny hamono any setra e, satria izy mahafantatra ny sekrehany. Efa tazako sy hitako izany anaka, fa say vao miresaka amiko izy. Andraso ary fa atsoka izy e. Miangavy anao tompo fa tadiavin'ny dadabeko ianao. Fa inona no ilany ary ty alakely? Olona tsisy ilana azy. Tsy fantatro izay mbola olazainy aminao e, ndao aloha. Aza votsitra ty moa fa ataoko malala tsara eny anarako io atidahanareo io. Aripako tsy misy miangana ny taranakareo. Tsy maninona izay ataonao e. Ndeha aloha fa miandry anao izy. Io izy ry dadabe a? Nampiantso anao a Ramse. Minisitra fa tsy Ramse zany a.
amboary saitsika ely ny fomba iantsonao aho. Zay iatsoko anao tsy misy antony fa izao no ilako anao. Asaiko miantso ireo namanao ianao iteny aminy fa mbola salama tsara tsy nisy ny vononay na de iray azy nareo fa nitakaliny anefa inona e? Asaiko ary averiko nareo rehetra raha saindry zareo miverina ty amiko lay tovolahy samborinareo iny. Raha tsy miaramila pôkaty reny ka azo lalaovina amin'izany. Nefa te tsoriko aminao fa ny fiverenany eto amiko no takaliny fahafahanareo mody na ho fatety mihitsy azy nareo. Zay olona vitsikely io ve asakana nitafika malagasy hanafika anareo aty e? Afaka manafika tokoa izy reo, saingy efa tsy velona tsony nareo amin'izay ary mbola tsy niaiky ny heriko ihany ve nao e? Ka inona ny tianao ataoko e? Ity, omeko anao ny telefônina dia antsoy ilay kolonel naniraka ireny miaramila ireny taty. Asay voaterina amina toerana iray izay holazaiko io tovolahy io dia alefako ianareo. Kitoto tsy misy toy izany raha tsy paiso ny olona ka midinareo amin'ny ariary telo. Eny ary, manomboka izao dia ilatsaka aminareo ny sazy rehefa mizizizy nareo. Omeo ary ka oviny izay no tongany. Mba hampatoky anao dia alefako mialoha nareo. Ka ray andro ao aorianan'io andevasako anareo io dia miandro antso avy amin'ilay hoe rado milaza amiko fa efa nateriny any amin'ilay toerana iray izay lazaiko ilay tovolahy. Tsarovy anefa fa mbola tsy ho lasa lavitra nareo satria tsy avelako andeha amin'ilay fiaramanidina. Ka raha sanatria tsy tanteraka ny fifanarahana dia hoenjehako ary ho vonoako tsy misy indra fo amin'ny varatry nareo. Io fiaramanidina io no apokako voalohany. Ho hitanao fa haiko tsara zany mandatsabaratra zany. Eny ary fa vonona iantso azy ireo zahay e. Matokony tenanao ianao fa tsy hamitaka anay Eny e. Ka ity ary ny telefônina dia atsoy izy atsoy ilay kolonel namanao. Eninao ve ny vaovao mon capitaine? Vaovao? Fa vaovao ina sergent? Nahazo antso tamin'ny monsieur le ministre ho ny colonel lehibetsika ary laza fa avelan'ilay antahiverina. Tsara kosa zany e, natahotra ihany angamba ry zareo. Diso be zany fijerinao zany Fa ahoana? Ny mifanohitra amin'izany aza noho ny seho. Ka hazavao ary fa tsy azoko e. Arakareny nolazain'ilay rangahy io tamiko ny hoe averina ny aminy setry. Dia io tenin'io no nitazominy hatramin'ny farany. Tsy mazava amiko zany sergent. Avelany iverina hono ireo namantsika raha alefantsika iverina any setra. Ary ny tsy mampino dia hoe raha alefandry zareo androany ireo miaramila namantsika ireo dia ampitsony io kosa asainy ateriko amin'izay toerana voatondro ny setra. Ka inona ny fahazonao an'izany? Tena ohatry ny lasa saina ihany aho hoe sao nanao dahalo ihany ary ty setra namantsika ity. Mampiayay ihany mila mailo sy mitandrina sika manomboka eto. Zavatra mety mifanojo amin'izao ve reny varatra ny rivotra mainandro maly reny? Ary faharoa no hoe ahoana? Arak'ilay nolazaiko taminao hoe namango tao ry zareo maly dia ohatry ny nahita zavatra ohatry ny vovoka fotsifotsy zany Rado inona daholo zany? Anahirana anao zany raha misy mahafantatra. Tena mampiahiahy le zazavavy niaraka tamin'izy roa maly taty izay ka ohatry ny efa nisy toerana nahitako azy fa tsy haiko hoe taiza. Ka maninona moa raha tratrarina any an-tranondry zareo? Ohatry ny manana tsindrimandry fa manafina zavatra amiko ry zareo ireo, indrindra hatramin'ilay fotoana ny fampiresahan'ilay tamin'ny Saoly iny. Fa ay ve nisy an'izany koa e? Manahirana be ty raharaha ty mon capitaine. Le fandrava-dahalo ny anjehany ty tsy hita hoe aiza. Zao lasa raharaha hafa ihany koa mikasika an'ity setry ity. Ka io etahan'ny setry io ve fa azo anaovana an'izany fifanarahana izany? Ka izaniko nefa to amin'ny latsinainy ho avy izao no
nambaran'ny kolonel fa iverenany zalanamantsika. dia ny talata izany no naterana ny setra araka n'izay toerana voatondro. Tsy maintsy anetsika ireo miaramila namantsika ary tena misy fandraisy daly vaovao atao hoe fandrafity mihitsy ny setra raha izao zava-misy izao ary lay dadabe ray nala mihitsy no mpitaizan'ny zalary eo a. dia sanatria ve ho tafiditra ao anatin'izany tokoa izy ka raha ny marina ne mon kapitaine tokony ho hitany sy ho fantany sika nandritr'ireny fifandonana tany atsimo reny nefa nanenina izy ny tsy niteny na nyseho tamintsika fa izy io. marina izany sika tsy nafantatra azy fa izy kosa tokony halalantsika ary zay izany no nandinieny atsika tamin'le tsika nalefan'zareo ny verina iny a. ka izany rehetra izany neny mahatonga heritreritra fa naman'ity daly vaovao atao hoe fandrafity izy. ka maninona moa raha tratrarina ny atrano Saoly izany sipakely izany e na anontanio tsara l izy. eny e iny loha tsy maintsy atao fa izay fomba ahafantarana ny olona aka ny setra eo amin'izay toerana ametrahana azy ny tsy maintsy ho jerena sy arahana akaiky. mety izany fa aleo manina tsara fotsiny vao miatrika azy. fa nampitandrina ihany koa ny ondry zareo fa raha vao mamitaka azy ireo sika dia ho enjehany amin'ny varatry monsieur le ministre. zany ve ary na tamin'ireo lehibe tokoa ve aloha fa voatazona andro zareo. raha ny filazan'ny kolonel dia ohatrany tsy mbola nylazana anahirana be ony izany raha tenenina any. zaho a serzao mahita hoe ohatra ny misy zavatra maizimaizina ihany teo opération nampanaovana antsika ity a. ka tsy maintsy ho hitantsika ihany izay hafarany mon kapitaine. resaka avolenta be tsy takatry ny kely ato dotsony. zay fa aleo aloha amonjy ejeren'le riso. eny ary fa mahereza dia mifampiantsy foana e. fa hono akirilisy mihaino anao ary rado a. fa iza marina ilay zazavavy niaraka taminareo sy Saoly namanga izy setra iny e. ka efa tao an-trano koa ane izy ny tonga e fa araka nolazainy Saoly dia hoe kozinina ny avy any ambanivohitra hony. tena sura ve ianao fa marina izany. fa inona nefa ny tianao fantatra aminy sa mitady ho taraiky amin'ny sahady ny avako. azavadika toy izany moa ny resaka fa izay anontaniako anao ihany lazaina. ka tsisy fantatro ny ohatran' izaiko inona indray ary ny mbola ho lazaiko eo fa inona koa nefa ny tena mahatonga anao an-tany azy. tsy hafeniko anao fa mahatsikaritra zavatra fahafa aminareo sy Saoly tatoato a. ha rehefa ho lasa daly ianao tsy milaza fa izay indray no. ka na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy iseho ane izany rilisy. izay izanyko. lasa andeha asa fa eo ianao. mba tsy azoko izany ny rato a. ka hazava ho amiko aloha izay tsy mazava amiko e dia hazava aminao ihany koa ny tiako atao. fa inona koatra na mahamana ny rato iny sa ve dia mety fantany hoe iny ilay zazavavy tany atsimo. aleo mihitsy aloha hiatso any Saoly fa sao dia mitsatoka any iziko. alo manahoandry ie fa azao ny tena ny atsoko andriry Saoly a. noy aloha fa izay lozandrima masivasy eo ka tsy haiko na fantatry rado meda. fa many izany izy a ka nanontany ateo izy izao no lasa mivoaka aniko ka tokony ho mailo ihany sika manomboka eto. inona ary ty tsy mifampatoko tiry Saoly a. ndry ve adaly matoa miantso andry maika dia mailo ndry zay e oke a. Izaho no izy ramose
raha mandeha tsara araka ny tokony ho izy ny antso nataonao tamin'ireo namanao dia raha ampitsy marainy nareo no miala ito amin'ity tanàny ity. Misaotra anao raha dadabe, mahatokisa ianao fa raha ny resaka ny fanaovanay dia tsy isy tomika ny fandefasana azy sady toa efa mba miatsara ho ny fahasalamany. Eny ary fa dia miandro ny fotoana sika ampitao any amin'izay lehibe anareo fa vao mariny zao fa sy dahalo araka ny eritreretanareo azy zahay. Indrindra ny tovolahy samborinareo iny. Miaramila tavela taty izy ary nezaka nanampy anay namongotra ireo olon-drasy mpamotry ny aren'ireo tatsama avolamba. Ody anareo, heveriko fa ampy ahafantaranareo ny herin'ny malagasy sy ny fahaizany izao fotoana fohy niarahanareo taminay izay. Tena marina. Mbola averiko aminao indray anefa fa raha mivadika amin'izay ny fanarahanareo dia hivadika fahatezerana sy valifaty tsy voatoana anareo izany. Alohan'ny rampitso dia miandro ny namanao iantso ka andrenesako ny feon'ilay tovolahy samborinareo. Izay no izy, atero any amin'ny toerana hitazomana azy aloha zareo e. Dadabe io fa miantso anao le hoe Rado. Tsara zany, aiza ary? Ty e. Allo, manahoana ianao ry tovolahy? Salama tsara tompoko araka ny fifanarahantsika dia indro iresaka aminao lay namanay. Omeo ary izy fa efa miandro fatratra ny feoany a. Dadabe, velona soma tsara fa misaotra anao e. Eny le anaka, aza matahotra na malahelo sery fandrava fa tsy amela ny seriry any zahay. Efa tonga any mety miaraka mikarakara ny sery miaraka amin'ireo fianakaviany se. Izany very dadabe? Eno a. Tsy hitako izay havaly zao sopa hitanao amiko zao dadabe a. Tsy mbola tsara ny resahany se ela loatra fa izao no izy. Nataonay takaly ny fisambolana ny se aty ireo namandry zareo ka alefanay mody izy ireo raha mpitso. Se kosa alefan'ny verina ty amiko ny talata hariva. Mbola mila hery sy fitsaboana betsaka mantsy. Misaotra indrindra ry dadabe, sady malahelo anareo telo mianaka koa ny aho e. Mahirira fa tsy ho ela dia eo ndray tsika mianaka e. Fa ale roa rehefa nahen'ny feo Allah. Misaotra e. Izay ary fa mahirira dia atao izay ananase hery fa mandresy veloma mandram-peona ry fandrava. Veloma ry dadabe. Tena le setry ny mihitsy zany no mitondra anarana roa sady setra ny fandrava. Avelao aloha aho afaketo fa iny indray dia tsy ho amelako raha tsy azo. Ahoana no amelana olona mivadika amin'ny tanindrazana toy izany? Afaka mandeha mamonjy ny toerana misy anareo nareo tompoko. Raha pitsy marainy zany nareo no anainga. Saingy araka ny fifanarahantsika dia mbola tazominay aty aloha io fiaramanidina kely io sy ny mpanamory azy. Rehefa milamina ny zava-drehetra dia alefana ihany koa izy. Eny ara-dada. Araka ny antso azoko tamin'ny monsieur le ministre dia efa tapitana betroka ondry zareo. Mba nalaky kosa ny famitsorandry zareo zany mon colonel? Raha azoko tsara zany dia anao lavalina ry zareo. Izay mihitsy ka homana ary ny fiara-ambulance naterana ny sergent setra. Araka ny volazan'ilay antita iny dia eny amin'ny tetezan'ny Tanjobato anio alina amin'ny ray maraina no anaterana azy. Tsy misy fiara mahazo manaraka ary ianareo sy kapiteny Iavso ihany no mitondra azy eny. Dia ina nefa ny mety ho fetraka an'izao zavatra izao eo anatrehan'ny lehibentsika mon colonel? Mbola notazominao tsambaratelo daholo aloha hatreto mon kapitaine. Tena misy kopaka iarahan'ity colonel ty sy ny minisitra iny mihitsy izao ka ahoana ny tsy nampahafantarany an'izao zavatra izao tamin'ireo ambaratonga an-drafitra misy. Zany eo ihany mon kapitaine fa raha ny resaka ny fanaovan'ny setra sy ilay antara efa nenona tamin'ny écouteur de surveillance dia isetra ihany kay ny fandrava.
Zany ve sergent? Izany Ka maninona nefa no efa voasambotra sy niditra hopitaly taty setra nefa mbola ndefa afatra ao antsika ihany ty fandravi ty? Tena voatery manova stratégie mihitsy ntsika fa tena manana zava-miafina betsaka mikasika ity asandalo any atsimo ty mihitsy ny setra. Akoatr'izay ny fahaizandry zareo milalao ny fanafody gasy. Ohatra ny hoe angano no resahantsika nefa zavatra misy. Toa ilazanareo mianadahy resaka fotsiny indray mandeha nge ny fotoana ka de miandry ny fotoana anaterana azy ane sisa sika mon colonel. Apetrapetra tsara ny stratégie araka ireny efa noresahantsika ireny ahafantarana izay makazy hoe sy ny toerana hitondrana azy. Voiray mon colonel. Efa miromby 10 alina zao. Tokony andeha amin'izay nareo roa vavy a. Voafendry tsara velo io fiara io lisy a. Inona ary ny mataitaitra andrifa voafehako tsara io e. Ka amboary tsara no ny akanjonareo e. De apetao amin'izay ny kagolina. Zao very Saoly? Ie, zao mihitsy. Amin'izao sy afantatra mihitsy hoe vehivavy nareo. Andao amin'izay ary sao de tara e. Ampy tsara ry Saoly ny esansa nataondry eo sao de lany eny andalana eny ka loza. Tena efa nataoko plaine io fa aza matahotra ndry. Aza idina mihitsy ny vavahady a. Miakarak'iry meja. Mandeha ana ary de bonne chance nareo. Merci e. Efa vonina daholo nareo a. Efa tafapetraka eto amin'ny toerana zahay zao. Somary sarosarotra ihany ty toerana ty fa manara-maso tsara tsika. Tsy mampiasa basy fa manarak'izay toerana hitondrana azy fotsiny sy mamantatra ireo olona mitondra azy. Ndao amin'izay hiala tatsika mon kapitaine. De miandry ery alavidavitra ery araka ny toromarika nataondry zareo tamintsika. Tsy hiditra eto mihitsy moa zany ny fiara akazy raha tsy mialato sika eo. Mety misy olona miara-miasa amin'ny zareo ihany ine zany. Aiza no ahafantarantsika izay namany efa miandry eny lavidavitra iny. Matoa izy ny safidy an'ity toerana ity de misy antony a. Misy fiara ry mijanona ry sergent a. Tena mety ho izy io a. Ndao aingana aloha hamonjy ny fiara anankiray sika. Hitandry very mety io fiara mijanona eo ampitan-tetezana io. Hitako tsara io. Io mihitsy le ambulance. Efa mivoha ny varavarana fara. Avy de mivoaka sika. Ny tantana azy miditra ato anaty fiara de lasa. De ianao mipetraka miaraka amin'ny aoriana mitazona azy. Ndao ary fa vonina e. Iny fananantony. Tena izy mihitsiny. Manana namana ty mihitsiny zany ry salamo kapitaine. Olona roa reny nivoaka reny. Tena tsy misy ahafantarana azy mihitsiny. Jereo fa ohatry ny manao kagolina ane izy zany. Efa hita hoe ny vonina mihitsy izy ireo sergent a. Tena lasa olom-baovao amiko mihitsy ty setra ty ankehitriny. Zaho veko. Iny fa mamelona fiara. Iny fa lasa. Araha ho avy aty aoriana. Ary nivily amin'ilay lalana anankiray izy zany a. Aiza elisa ny fadiso calcultsika e. Miverena dia arao fa mbola tsy lasa lavitra iny e. Andao tsika avy de anapaka eto de mifanena amintsika atsy aloha atsy iny. Lozy ty marina.
tena voasakanyity varatra ty indray ny lalana. Fa tsy misy azo isan-kanana an'izao fampiasana varatra zao ve sergent? Ka aiza no ahafantarako an'izany no kapitaina. Lelike nanjavona tsy tatsony zay nalian'le fiara teo. Oele very maina fotsiny nandehanantsika tety. Tsy ndao hiverina fa tsy samby balala mainandro ka rehefa tsy azo anio a mbola tsy maintsy ho azoko iny rampitso. Tena ry zareo mihitsy tia mifofofofo ty. Mba moramora ry lisy a. Vitraina any aty ry Saoly, mila mba mandeha mafy kely ny sipy. Ao ary ampidirina angana izy. Aleo mihitsy ny tantanana fa mbola reraka be ne izy zany. Sady malakilaky ndriry meja fa sao nisy nanaraka sika teoko. Zanako marina. Tonga soato ohatran'ilay selary setra kely mama. Io indray mama. Tsy te mbola maharesaka izy fa andao aloha ampidirina dia avy eo atao ny fitsaboana azy. Allô, ahoana tsara hoe mon colonel? Tena tsy hitanay mihitsy monsieur le ministre zay lalana tondrandry zareo azy a. Fa ahoana e? Tena tsy misy ilana azy mihitsy nareo e. Zao alina zao dia atao fahazao daholo ny manodidina. Asaivy misy mandalo misafo eny amin'ny tranon'ny fianakaviana. Ainjany nareo e. Tsy maintsy atao izay azahoana an'iny setriny fa hivoaka sy tsikafina daholo anie na fentsika rehetra mon colonel e. Ka tsy misy kaka zany colonel, izao dia lasa mijery eny nareo. Ry nareo teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Miaramila, sanganasany Simon Menjanahary ary nolalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio Fionmani. Nandray feo Naina Rakotondranaivo, tompona andraikitra sy nanatotosa Simon Menjanahary, mbola itoy.